miarabana tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny asara sy tany azanabolana tamin'ity an'ity misy ny rindraona vaovao zay mitoetra any amin'ny tapany atsimo ny lakan-drano Mozambika amin'izao fotoana izao amin'ny ankapobeny dia ny fisian'izy io no anisany andrafitry ny toetry ny andro any amin'ny tapany atsimo antsinan'ny Madagasikara indrindra ato anatin'ny 420 ora ho avy fa etsy andaniny dia misy ihany koa ny raona zay avy any amin'ny ranomasimbe Indiana araka ny hitantsika amin'ny sary izao zay anisany manambana ny tapany avaratra atsinana sy avoany atsinanany nosy ny aorin'izay moa dia saika misesy hatrany izay raona avy any an-dranomasina izay ka anisany mandrafitry ny toetry ny andro ihany koa ho an'ny faritra atsinanany nosy amin'ny ankapobeny ny maripana somary izy ny fidinana ato anatin'ny 3 andro avy indrindra moa ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany sy ny faritra avoany atsinana sy avaratra atsinanany Madagasikara toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso voamaraina mandraona ny andro ho an'ny faritra Diana ny ilany atsinanany faritra Sofia sy ny faritra Alaotra Mangoro ary ny ilany atsinanany faritra Nalamanga zay mety araina orana malefaka indraindray amin'ny faritra Sava Mbatsoana Lanjorofo sy ny faritra Atsinanana mandraona misy tokotoko kosa ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny faritra Anosy ny ambiny moa dia ny masoandro no ibalika na ibatoerana kokoa raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana na somary endrika tanivondraona indraindray ho an'ny faritra Atsinanana Madagasikara manomboka any amin'ny faritra Mbatsoa zay ka hatrany amin'ny faritra Atsinanana ary mbola ito ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara manomboka any amin'ny faritra Fitovinany ka hatrany amin'ny tendrony atsimony faritra Androy ny ambiny moa dia maina ny andro na dia somary lalovandraona ny ilany atsinanany avoatany sy ny faritra Sofia ary ny faritra Sava ary koa ny any amin'ny faritra Diana raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay 3 degré Celsius ny ambany indrindra raha ny vinavina hitantsika any amin'iny faritra Vakinankaratra ny antrano moa no ahitana an'izay ary 20 ka hatramin'ny 420 degré Celsius kosa ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany hatrany misy fiakarana kosa amin'ny ankapobeny ny maripana ho an'ny tapany atsimo Madagasikara satria dia tombanana hiakatra hatrany amin'ny 20 degré Celsius izay ho an'ny faritra atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritra Anosy zay manodidina ny 20 degré Celsius raha toka manodidina ny 430 degré Celsius kosa ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefana hita any amin'ny faritra Iboeny moa izany sy ny any amin'ny faritra Melaky ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia mbola misy hatrany ny orana ho an'ny faritra atsinanany Nosy Iray Manontolo amin'ny ankapobeny ankoatry ny any amin'ny faritra Ivatovavy sy Fitovinany zay mety homaina na dia somary lalovandraona raha indraindray mandraona kosa ny andro mety hisy ny herik'andro ao anatin'izay ho an'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanany faritra Sofia ary mandraona tokotoko kosa ho an'ny ilany atsinanany faritra Nalamanga sy ny any amin'ny faritra Vakinankaratra Amoronania Matsiatra Ambony ny ambiny moa dia anjakany masoandro tanteraka indrindra moa zany ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alarobia izay miakatra 9 degré Celsius ny ambany indrindra ho an'ny avoatany raha toka somary midina kosa ny maripana ambony indrindra satria dia 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius izay ho an'ny avoatany hatrany tsy misy fivana goavana kosa ho an'ny faritra atsinanany Madagasikara ary mbola saika manodidina ny 430 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara fa ny any amin'ny atsimo andrefana kosa no midina ny maripana 17 ka hatramin'ny 20 degré Celsius raha ny voavinavina ao anatin'izay ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy misy hatrany orana ho an'ny faritra avaratra atsinanany Madagasikara iny manao faritra Mbatsoa zay ka hatrany amin'ny faritra atsinanana mety ahitanan'izay ihany koa ny faritra Alaotra Mangoro ary mandraona ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara sy ny any amin'ny tendrony avaratra andrefan'ny Anosy manakaiky ny Ambanja sy ny any amin'ny distrika Anosy be moa zay ny tapakandro hariva mety ahitana orana tanivondraona ny atitan'ny faritra Melaky sy ny any amin'ny faritra Bongolava fa ny ambiny kosa indray dia maina ny andro na dia somary lalovandraona indraindray ny ilany atsinanany avoatany raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay misy fiakarana ny maripana ambany indrindra raha ho an'ny avoatany raha toka mifanohitra amin'izay kosa ny ambony indrindra satria dia midina 20 ka hatrany amin'ny 20 degré Celsius eo moa zany ny fidinana ho an'ny avoatany ny morontsiraka atsinanana kosa 20 ka hatrany 20 degré Celsius ary somary midina hatrany amin'ny 13 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny
izay amin'ny akapobe ny toetry ny androtsika ho an'ny rapisy indray ny fotoana manaraka veloma tompoko.